Dia tafaraka eto indray isika manatitra ny fiarabana ny varatra aza atony no hamaritra ny andro eto Madagasikara atao anatin'ny 27 ora ho avy. Ho mafy be ny rivotra arak'izany ary mety arahana tafio-tritra sy onja hatramin'ny 3.5 metatra manomboka ny alarobia 17 Jona 2022. Iangaviana araka izany ny fampiasa ranomasina rehetra eo amin'ny morontsiraka manelanelana ny Sainte Marie sy Cap d'Ombre ary ny morontsiraka eo anelanelan'ny Nosy sy Mahajanga ary ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Nosy mba ho malina ary anaraka ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny ifotony. Ho amin'ny rapitso maraina ary reto izao manaraka izao ny toetry ny andro ho vinavina hiandrandrahorana ny morontsiraka atsinanana manontolo izany hoe manomboka ny Diana sava analanjorofo sy atsinanana fa aka endrika tandrifindraona izany manomboka eo vadivavy fitovinany atsimo atsinanana hatrany taolaniaro. Dia loko volondavenona ny lanitra ny amin'ny ilany atsinanany faritry ny avoatany fa ifandimbo hipotra ny rahona sy masoandro ny any amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia isorana foana ny amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara manomboka ny Sava hatrany amin'ny distrikany Taolaniaro iny. Anorana tandrifindraona kosa ny faritra Diana sy Sofia ho hiteny foana ny herika manify ho antsika aty amin'ny faritry ny avoatany. Andrahoana ny andro any Bongolava ny atotan'ny faritra Melaky sy Menabe ary fandimby sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana ho amin'ny rapitso maraina indray dia somary misy fiakarany kely saika manerana nosy fa isy fidinany kosa izany ny tolakandro. Ny maripana ambany indrindra zao araka izao hitantsika izao dia 0°C amin'ny faritra Vakinakaratra sy ny faritan'ny Fianaratsoa ety Analamanga moa dia 0.2°C. Ny maripana mafana indrindra kosa dia manandrika hatrany amin'ny 13.0°C any avaratra andrefan'ny Gasikara. Ny 17 Jona 2022 na afaka 27 ora indray dia somary mafimafy ny rivotra saika manerana ny nosy. Itoy hatrany kosa nefa ny fisian'ny orana malefaka ny amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ary mbola mila miomana amin'ny fiavian'ny herika manify isika ety amin'ny faritry ny avoatany dia ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa fa somary isy orana tandrifindraona kelikely ny aty amin'ny distrikany Sambrano aty. Mahakasika ny maripana indray dia misy fiakarany hatrany ny maripana ny maraina ary isy vidinany ny tolakandro izany hoe mbola atsapa atsika hatrany isika eto Madagasikara 0.2°C any Vakinakaratra 0.30°C kosa ny any amin'ny faritany Mahajanga any. Afaka 27 ora indray dia hitsoka mafy hatrany ny rivotra amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Itoy hatrany ny orana malefaka ny morontsiraka atsinanana manomboka ny Sava Analanjorofo atsinanana vadivavy fitovinany atsimo atsinanana ary ny faritra Anosy anerika manify ny ilany atsinanany avoatany ary fandimby eo ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana indray dia tsy dia mihetsika firy ny maraina fa isy fidinany kosa ny amin'ny tolakandro. Ny morontsiraka atsinanana zao ny maraina dia mandina ny 17°C ny morontsiraka andrefana kosa 17°C hatramin'ny 1.2°C. Dia izay no meteo azona roso antsika ho amin'izao fotoana izao soavany alina avy isika rehetra.